Fiangonana Evangelique Chaîne dia faly manolotra anao fitombavaka lehibe iresanany amin'ny hoe ny mysteri hampety ny fiainana. Mody koa va misy zavatra miafy no ambadiky ny fiainan'ny olona anankiray ka mahatonga ny fiainany hientina tsi. Tena misy tokoa ny mysteri. Ary izay indrindra no resananao ireo karazana mysteri maro hahatonga ny fiainanao hiety na hiatsara. Ohatra ho resantsika amin'izany ny mysterin'ny vavaka. Ahoana tonga ny vavaka tena hivaly? Ahoana fana tena mandresy ny devoly? Ahoana tonga anao tena ho salama ary ho sitrana? Ahoana tonga anao ambiny ny soafaka mitrosy? Izay no resananao mandritra ny ray volana etsy amin'ny gymnase governa Korondrano isan-kalahady. Tongava maro fa ahafantatra mysteri maro ianao izay ampety ny fiainanao. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitorotsy izy porofo izay. Dia faly miarabantsika rehetra indray izahay amin'ity anio tia ao anatin'izao fandarina izao izay noko fa hitondra soa sy fampaherezana ho anao manona ny fiadan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny Fiangonana Chaîne. Ampifaliana koa no entiko miarabantsika mpijery ajaina amin'ity anio tia ny tenako Révérend Farakomo miaraka aminao anaty izao fandarana izao ary arak'izay tenin'ny Bishop zay manonona fahasoavana sy fiadanana ho anao sy ny tokantranonao manokana izahay amin'ity anio ity. Manana fotoana manokana itsika Révérend amin'ny alahady izao sy amin'ny talata alarobia alakamisy ho avy izao. Eny Bishop. Ny fotoana amin'ny alahady izao moa dia resahana toy an'ilay hoe ny mysteri mampety fiainana etsy amin'ny Fiangonana Chaîne ao Korondrano ao amin'ny gymnase governa Korondrano. Misy fidirana anankiroa ny maraina amin'ny 8 dia avy eo amin'ny 10 ny hariva amin'ny 2 ora sasany. Izay resahana mikasika ny hoe ny mysteri ny fanasitranana, ny mysteri ny fanambinana, ny mysteri ny fanafahana. Dia amoaka zavatra maro tsika ho resanany amin'izany ary miaraka amin'ny porofo eo ihany ahitanao hoe tena marina tokoa ve izany ary afaka manao zava-mahagaga tokoa ve Andriamanitra, afaka ampety fiainana ve ny fahatakaranao an'ilay mysteri fa tena zava-dalina no resantsika ary anova ny fiainantsika. Ny talata alarobia alakamisy izao indray tsika dia anona fotoana miavaka amin'ny Fiangonana Chaîne eny Antanjombato. Eny Bishop, araka ny teninao izay moa dia hiavaka io fotoana io 3 andro misesy avy hatrany moa izany izay iarahantsika etsy amin'ny Fiangonana Chaîne Antanjombato. Ho anao izay mbola tsy nahita fiangonana moa dia tsara ny manamarika fa raha ohatra ianao moa izany izy moa efa misy ohatran'ny hoe taritalana ihany ahafahana mandeha an'ilay toerana fa mora hita ilay toerana. Raha ohatra ianao avy aty Antananarivo ka andeha hakany Andoranfotsy moa izany dia eo amin'ny tetezana Antanjombato eo ianao mbola tsy tonga any Andoranfotsy dia efa mahita plaque ngeza be ianao manondro ny toerana misy fiangonantsika misoratra hoe Église Évangélique Chaîne. Dia manaraka ny lalan'iny ianao dia voasamy mpanandanana voalohany ankavanana dia izay voalohany indrindra dia miviry amin'izay ianao dia manaraka ny lalan'iny foana dia mandrapahatonga anao mahita trano fotsy ngeza be misy sarina hivady moa eo dia misoratra hoe Église Évangélique Chaîne izany. Ao anatin'io fotoana io moa dia miavaka 3 andro be izao izay misesy talata atoandro moa izany amin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 2 ora eo dia avy eo ny alarobia amin'ny 12 sasany ihany koa ary ny alakamisy amin'ny 12 ora sasany. Io 3 andro io dia 3 andro resana mikasika ny fanafahana. Rehefa miresaka hoe fanafahana dia matetika ny ao anaty asaintsika foana dia hoe devoly. Marina tokoa izany ary tsisy mahadiso an'izany kanefa tsy resaka devoly fotsiny no hanafahana antsika fa indrindrindrindra koa fanafahana amin'ny tsy fahalalana, fanafahana amin'ny aretina, fanafahana amin'ny trosa, fanafahana amin'ny tanany ratsy fanahy, fanafahana amin'ny fanepora ny olona izany hoe pression sy fanepora manepotra ny olona izay ratsy fanahy mitady ambijaly anao na hamadika ny rariny, fanafahana anao koa amin'ny fijaliana izay mety efa ela ary mazava ho azy fanafahana anao amin'ny asan'ny demony maro izay manakorotana ny fiainanao. Fanafahana dia tena zava-dehibe mihitsy raha tsy izany ve tsika malagasy ny tolona foana mba azo fahafahana satria tena important ny fanafahana satria raha mbola ao anatin'ny fanandevozana ianao na ao anatin'ny fampahoriana indrindra ny tanan'ny fahavalo ianao dia tsisy masoandro miratra mihitsy ny fiainanao ary betsaka amin'ny olona amin'izao fotoana izao Bishop tena ohatr'izay mihitsy ny fiainana izany hoe ohatrany hoe izy tsy higadra akory ohatrany hoe any tamora mety hoe tsisy toerana mihitsy ary mifefy ny fiainana fa misy karazana ohatrany hoe fefy tsy hita maso
fonja tsy hitamaso izay milimite ny fiainany ka mahatonga anazy na tsisy hitamaso ary le ohatrany tamin'ny andro fanandevozana mikapoka anazy akolaka dia misy souffrance sy fampahoriana izay tsy maintsy iretany foana isan'andro san'andro izay miatra mety any amin'ny sainy any amin'ny fihetseham-pony miatraika amin'ny ara-bolany miatraika amin'ny fianam-pitiavany miatraika amin'ny sira izay mahatonga anazy tsy tena afaka tena hoe mivelona sy mifaly araka ny tokony izy amin'ny fiainana. Ao bokyny Salamo 1:20 ka ny andininy 7 Salamo 1:20 ka ny andininy 7 dia zao no lazainy fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny areti-mandoza. Eto zany tsy miresaka izy vorona fa miresaka olona ozy hanafaka anao izy amin'ny fandriky ny mpiaza faharoa sy ny areti-mandoza. Zany hoe misy karazana olona sy karazana zavatra zay miazanao mihitsy. Natao hoe mpihaza dia hoe proazana ianao raha atao amin'ny teny frantsay, sakafo no mandehandeha ianao, vola ho azy mandehandeha ianao, tsy haiko tombotsoa anazy fa fandriana ianao mba hahafahany mahazo anao. Ohatra anankiray fotsiny zao ohatra hoe mialatsiny raha iteny an'ity betsaka ny vehivavy vo betsaka ny lehilahy latsaka atao anaty fandriky ny vehivavy ary misy amin'ireo lehilahy izay voafatotra any amina vehivavy efa te hisaraka ohatra fa tsy tafavoaka mihitsy satria latsaka ao anaty fandriky. Hiala nefa ohatra misy zavatra mampifamatotra sy mampifandrirotra zany. Misy koa olona ohatra latsaka ao anatin'ny fandriky ny fiaraha-miasa. Ohatrany hoe ty zavatra ty tamin'ny voalohany tsy nieritreretina hoe hitera-doza nefa ankehitriny le fiaraha-miasa lasa misy zavatra mampifamatotra zay ohatrany hoe ay le zavatra kay tsy milamina. Le olona anankiray tamin'ny voalohany tsy nahalala hoe ty zavatra ataoko ty nge ka ohatrany asa rehetrarehetra azahoana tombony azahoana vola sy mba vetina manatsara zay atsarainy. Kanjoka rehefa natao le izy fandrika amin'ny tao ambadika le izy lasa ohatrany hoe tafiditra lasa misy fifamatorana hafahafa zany zay mahatonga ohatrany hoe ahoana ny alako amin'ity. Misy ny olona zany amin'izao tena hoe ratsy-saina ary milalao fanafody fanimba olona mihitsy ka raha amin'izao no tsisy Andriamanitra miaro anao na koa hoe manafaka anao anaty fandrika. Maro ny olona horava amin'izao andro zao ka ty telo andro ty dia tsy resaka fandrika fotsiny fa tena anafahan'Andriamanitra anao anatin'izay mety lavaka ny anjeranao sy amin'ny fampahorian'ny fanahy maloto zay mety mahazo anao. Misy karazany zavatra moa bishop mety ilatsahan'ny olona. Misy teny soratra masina hoe lavaka tsy misy rano. Misy koa izy tenen'i Davida amin'ny Salamo 7 izy hoe manafaka amin'ny fotaka mandrevo ianao. Zany hoe misy karazana zany zavatra ohatrany hoe misintona amin'ny fiainanao miletika. Fotaka mandrevo moa tsy ohatran'ilay fotaka rehetrarehetra ohatran'ilay ranorana reny fa raha mazava azy zany dia ohatrany hoe karazana sable mouvant reny ary arakaraka ny kofokofoanao arakaraka ny kofokofoanao dia vao maika miletika ianao. Ary maro amin'ny olona tsy tonga saina amin'izany izy miezaka mihitsy ary izay mahatonga ny olona ohatrany hoe farany ohatra hoe raha tsy voalohany trosa dia miezaka mikofokofoka miezaka indray mitrosa nefa vao maika miletika dia ery tsy voaloha ny ary koa efa mila menasy ilay hoe gadraina dia tsy tratra ary koa nefa nampanantenana fa aloha mandrapatonga anazy ny antoka rehetrarehetra ny entana efa lasa daolina atao antoka ny entana rehetra tsisy tsoa ny antoka fa eo ny teboka izay ny ilaina ty fotoana telo lehibe ty izay resantsika hoe Andriamanitra hanafaka anao satria ny antokana hanafaka anao anatin'ilay izy tsy resaka mbola olona indray no samborona, tsy resaka olona mbola indramana indray, tsy resaka olona indray mbola atsoina hoe atsoa ihany efa be dia be koa ny zavatra mety efa nataonao fa ny antokana izay antoka fanafana feno sy tanteraka anao dia Andriamanitra. Ka manasanao izay telo andro lehibe izao resantsika fanafana araka ny teny bishop hoe tsy resaka fotsiny asan-demony efa tafiditra amin'izany asan-demony fa misy tena misy mihitsy hoe mila fanafana mihitsy ny olona satria misy olona koa nge tena hoe voafatotra mihitsy tsy mety afaka amin'ny karazana fahazaran-dratsy maro. Ny sasany indray mety any fihetseham-po no voakasika ilay izy, ny sasany tena say mihitsy tena hoe tena reraka tanteraka satria na mihinan-kanina tsara ary na feno calcium sy vitamine dia rera-tsainy voafo maraina dia efa reraka isan'andro dia reraka valaka tanteraka ka fotoana lehibe manasanao izay tsisy vidibidy.
vidim-pidirana 3 andro a fanafana talata larobia alakamisy ho avy zao itsy fiangonana chaîne eny Tanjombato misy an'io ny talata fa raiky amin'ny 20 ny volana febroary moa zany no fotoanantsika dia amin'ny 12 sasany a dia larobia koa amin'ny 12 sasany a dia lakamisy koa amin'ny 12 sasany atoandro io zany mety avy miasa anao dia mitsorika kely makeny dia mirafitsika ny amin'ny ray sasany amin'ny rolan-tsakafefany any a dia miverina miasa indray ianao tena lehibe dia lehibe ty fotoana ty mety misy aminareo angamba mety koa fatorana fanamaloto zay tena hoe tena voageja ary tsy hitanao tsony ny fomba anafana anao manofy ratsy misy olona mety manofy misy olona manofy raisana amin'ny foana zay tiana tsahatra fa tsy mety afaka mety misy olona zay ampahoriny devoly amin'ny karazana aretina koa hoentina ny amin'ny dokotera ataony any ala izy tsy hita mihitsy izy hoe ianao tsy marary nefa le olona tena mijaly sany zavatra any asana fanamaloto daholo zany ka io 3 andro io dia fotoana fanafahana anao tsy amin'ny resaka fandrika fotsiny zay mety hoe ngilatsahanao fa mifatora ny fanamaloto koa ivavaka anao koa zay tsy hampianatra ny ahoana koa ny fomba anafananao amin'ny karazana trosa zay manandevo satria amin'izao andro ao dia tena petabe mihitsy ny olona potiky ravony amin'ny resaka trosa satria mafy le fiainana dia te hoe ahoana ny fomba hiafana amin'ity dia trosandoavana dia lasa amin'izay gymnastika na trosa ny karaha mafara volona dia tsy haintsony hoe makaiza moa zany fa dia io fa miasa sisy fa dia efa fantatra tsy hiditra any am-paosy io fa dia efa trosa foana e mahita olona hitrosana foana mahatrapa tonga ny sasany manonao foana mihitsy satria tsy hitatsony ny aniliana an'le trosa dia avy amin'le trosa satria tsy banky tsony tsy microcrédit fa karazan'olona be da be manana trosa ka tsy fantatra hoe mety ozy ianao tena difitra tanteraka ary tsy taako tsony zay voa Andriamanitra dia mahavonjy zay rehetra mialoka aminy sy izay miantso ny anarany Andriamanitra tena manana fomba tsy takatry ny saina hanafahana antsika mety ozy ianao hoe vavaka fotsiny ve dia ampiova amin'ny fiainako mamelahy teny aminao amin'ny fotoana miditra an-tsehatra ny fiainantsika Andriamanitra zay zavatra tsy vitantsika amin'ny maha olombelona antsika eny fa na dia vitantsika koa azy dia azon'Andriamanitra atao anao satria mbola tsy miova Andriamanitra mbola misy ny fahagagana mbola manafaka Andriamanitra marina loatra bishop ary mampirisika anao mihitsy moa zay hitondra ninina karazan-javatra atreanao na miendrika hoe mety aretina mihitsy azy izay mampahory anao satria misy karazan'olona tena hoe tena ampahorin'ny aretina zao koa moa vanim-potoana ahitana karazana aretina maro ary le teny baiboly teo manafaka anao izy am'fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza zany hoe misy karazana tena aretina tena mamelony karazan'olona mihitsy zay mahatonga ny olona mandany vola be mitsabo tena eo sitrana veole tonga ndray karazany hafa ny sasany moa efa 4 taona hoetiny foana le izy nefa zay mahatsara ty Andriamanitra ty mbola tsy miova Andriamanitra ka ninina karazana mety aretina na fampahoriana zavatra azo antoka dia zao tsy miova Jesosy Mahaseigneur mandrakizay be dia be ny olona nanantona an Jesosy misy mifatorany demonia misy tena hoe arak'ilay teny soratra masina hoe tena hoe le devoly mihitsy tena nampahory anazy mandrapatonga le olona tsy tompony tenany ary mandrapatonga le olona lasa ohatran'ny hoe matory tsy malala tsony hoe mody fa matory any amin'ny fasana ary betsaka ny olona tahaka izany ny sasany indray mety hoe tsy tena fasana fa mety tena hoe tsy malala mody tsony misy tonga dia tsy mahita tsomy masoandro fa dia ala foana vao hita satria mety noho ny angamba noho ny tsy ahita voalohany mety hoe angamba fafinaretana le izy mety nanombotomboka tamin'le hoe ditraditra kely namana fampitotoana kely sy maro samihafa mandrapatonga le olona tsy nalala tsony hoe amin'ny atoandro no mivoaka fa amin'ny alina matory fa mifamadika daholo ny zavatra ary voafatotra tanteraka ankehitriny ary nandrapatonga le olona na dia te ho afaka aza tonga mitebika hoe te ho afaka tsy afaka intsony fa tena hoe voafatotra tanteraka ankehitriny ka te hampirisika anao zahay tiana ihany manamarika fa misokatra ho any rehetra ilay fotoana tsisy vidim-pidirana na aiza na viaiza no mety fiangonana mety toerana misy anao tsolana zany fa ny zava-dehibe dia zao Jesosy rehefa tonga tsy nanontany izy hoe aviaiza ianao fa rehefa tonga nanantona azy ny olona nangataka fanasitrana na fanafahana dia Jesosy tsy mba manavakavaka fa zay tonga teo aminy ka mbola nino azy sy afaka nandray azy dia nandray ny anjarany ary nandray fanasitranana avokoa mino fanasoanao ny fandarantsika androany ary vonony ianao avy anatrika ny fotoanantsika fiangonana chaîne tsa Tanjombato ny talata larobia lakamisy izao 21 22 23 février izao zany
ny fotoana dia manomboka am'roa volo sasany ka hatramin'ny roa ora latsaka fefany azadino fa milahady sika tsy akoron-drano ihany koa dia manana fotoana tena lehibe dia lehibe iresana ny mistery mampety ny fiainana betrabe ny mistera anaty baiboly izay tsara ho fantaritsika fa voalazany baiboly fa efa voafina hatramin'ny fahakola izy io fa efa tian'andriamanitra loatra ny ampiseho azy amintsika amin'izao taranak'izao mba apety ny fiainantsika mba hampilamina ny fiainantsika resakitsika hoe ny mistera mikasika ny fanafahana ny mistera ny fanasitranana ny mistera ny fanambinana satria io a ny zavatra rehetra misy secret-any daholo rehefa takatra ao le izy ka ampiarinao le izy mamenao tombotsoa tsara le izy tongava amin'izany fotoan'izany tsy akoron-drano ny gymnase couverne akoron-drano amin'ny alahady izao amin'ny valo maraina ny fidirana voalohany dia amin'ny folo maraina ny ariva amin'ny roa sasany ny fotomba afaka tsy fiangonana saina eo amin'ny raiky satsiritsa misy manontany tsisy ho zany raiky satsiritsa misy tsara mihitsy ny raiky satsiritsa misy fotoantsika amin'ny alahady izao a misy miditra amin'ny enina amin'ny fito sasany dia amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany dia misy ny amin'ny ray sasany ary ny ariva amin'ny fotoana mirakla amin'ny roa ora sasany tongava fa vonina indray anao zay a hivavaka anao fa fantatray dia izao tsy afaka ny tsiovan'ny fiainanao zay fotoanantsika fa dia manao velomanareo izay mivady bishop Patrick Andrenarivo sy révérend Fara Andrenarivo tomboa fa soavana tompoko